Vahaony olo, vahaony olo. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo faty. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro noho ny asa mahagaga nataonao. Vahaony olo, vahaony olo. Nandeha tanteny tsy mba ia manonona ny fiadanan'i Jesosy ho anao pastera araky ny fifampiresana farany teto dia hotoizatsika ny fampianarana sy ny fampalalana nyreto olonreto zay tokony ho fantatra satria araky ny tentsika faratety marobe ny olona no miteny fa maninona pastera no fohifohy ilay toroteninareo nefa mbola ao anatin'le fakafizana mihitsy zahay de taperinareo amy rahalala izy de zay mihitsy le fotoanatsika fotoana eo amy 20 minitra farafabesany kanefa koa mba ahafahanao mandray an'lay tsiron'lay toroteny sy mba ahatonga anao lina de atao fohifohy ohatry zay satria raha tonga de vita ndray mandeha dôly de ozy ianao aiza zany nytany ale pastera de hita hoe mahafinaritra ka de tononona ny fiadanana pastera de tononona ho andreto mpijery reto a tonga de araka mifanaotsika de hivavaka ny tenako de amaky tenin'Andriamanitra sika aveo a oetsika ampahafantarana ny olona ndray raha sitraka ao any anatin'ny tokantrano de atao hivavaka Jehova Andriamanitra ray masina tsara indrindra zay any an-danitra mbola misaotra sy makasitraka ary manome voninahitra anao zay nomenao fotoana ahafahanay manambara ny sitraponao sy ny teninao matoky zay Andriamanitra fa hanositra ny lelana indray anao amty androany ty tahaka ny lelany efa mahay ta io ihany koa ny sofiny sy raray avy zay miaino ny afatra zay hoentinay eto misy olona mantsy de hoe manakihana hoe zany ve de ho marina fa ta io ny sofiny ray n'olondrany mba ahafahany manoray zay zavatra tokony noraisiny ampitiavana ary ampanetretena ny tondranay ny afatra ao ka de ho tahinao manokana zany ny fandarana eto misaotra raha eo amen ianare tafiditra indray tsika ao anatin'ny fandarana manokana amty androanyty fanaratsena de volienina zay mitondra tsy fahavanonana inivon'ny tokantrano na ihany ko mandrava manakorotana misy olona zany pasteur tena sakanan'le izy mihitsy tsy tafiditra ao anatin'izay tontolo ny fanambadiany zay misy olona kosa tafiditra fa tena hoe mijaly mihinana ranomaso misotro ranomaso ary tena mifampitolona mafy mihitsy ao anatin'ny ao anatin'izay resaka fiainam-pitiavana sy tokantrano zay ivandresana teto pasteur Johnny mikasika le hoe voalohany indrindra de ny toetra lay tsy azo iraisamonina lay avinavina lay tsy azo fampiresahana tsy azo anina mihitsy reny zany karazana varavarana lehibe reny ary ao anatin' reny ny fanaratsy no miasa resantsika teto ihany ko le hoe olotiana ozona avy any amin'ny olotiana niaraka nareo ny famatotry nareo ny fanaiky nareo ary rehefa nisaraka rehefa aveo de samy namoaka teny samy namoaka ozona de jereo tsara fa na de misampana aza ny lalana de misy zavatra tontolo ara-panahy manaraka le anankiray le taranaka le vehivavy de misy tontolo ara-panahy koa manaraka n'lay lehilahy any am'izay toerana misy azy zany de miseho izy iny amy resaka ohatra rehefa miteraka le vehivavy de tsara mpiterana na tsy mety mitoejazy na tsy mety sambatra mihitsy anatin'ny tokantrano de miseho ndray izy any am'le lehilahy ohatrany amin'ny endrika faharavana sy fampitena sy blocage be amin'ny fiainana tena hoe resy tena resy zay ny faharoa resantsika tamin'ny farany koa pasteur ary tiako mbola ho amafisina kely le hoe ozona avy eo ambavan'ny ray aman-dreny misy ten'Andriamanitra efa vonina andalo hoarotsika zay pasteur eny ary salamo fasivy am'zato hoetsika manazavazava misimisy kokoa zay fanazavana zay salamo fasivy am'zato ny andiny fa 7 fa 8 amin'ny anaran Jesosy tia ozina izy ka nanody azy izany tsy tia indra fo izy ka nanalavitra azy izany ny tafozina tahaka ny lamba izy ka niditra tao akibony tahaka ny rano izany ary tao amin'ny taolany tahaka ny diloilo niditra tao ankibony tahaka ny rano zany io zany le nitenentsika tamin'ny farany misy fotoana lizy ohatra ny rano fisotro manaraka ohatrany hoe mandendeho azy resaka mandendeho azy resaka maniditsidina ndrio a tena tsy mahay nininina ndrio a
vendrana bado tsy mahay ndrity igny mba ho makorela mpivary tena miala tsiny fa vatambatana le teny ho lasa 4 mai ndry ve isy olona ho tia andry zany am'izao paozindry zao de tsika zany mieritreritra hoe mandehandeha ho azy reny teny reny fa araky ny nazavaina tamin'ny fandarana farany pasteur Jonia ny ray aman-dreny de nomen'Andriamanitra fahefana am' zanaka zany hoe amin'ny fotoana zany mitenitsika ray aman-dreny hoe zao ty zanako ity zao ny teniko am'ty zanako ity de amin'ny fotoana milatsaka zay teny zay de misy resaka tontolo ara-panahy pasteur tafiditra mifeany iny teny iny misambotra n'iny teny iny ary mamatotra n'lay olona vao resaka vao ozona ao anatin'le teny de fatoran'lay tontolo na fanaratsy ilay olona araky n'iny teny zay nytenenina manam-pahefana satria ny ray aman-dreny manam-pahefana amin'ny zanaka misy fianakaviana anankiray nanantona izy tsy haiko na firy vavy zareo nozon'le dadany zareo hoe ny aho izy izy ny zanako ny laho izy izy no tsofoko rano anambady fa ny zanako vavo izy izy de natao hikarakara ohatrany hoe somary fitiavany tena ihany le izy tsika hoe ozony sampy ve sa le ray aman-dreny ny teniteny foana sa nentin'ny fihetsem-posy le fitiavana le zanaka vavy tsy ala eo anilany nisy fiatraikany matsiravina le izy pasteur nanambady ny zanany lahy ary nanambady ara-dalàna tsisy problème vita mariazy vita soratra tena hoe nentina tany am-piangonana fa raha vao reo izana amin'ny vavy reo no mikitikitika misy lehilahy mikitikitika tady anambady mahita problème foana mahita olana foana mahita faravana mahita fafambaraka foana nefa mivokatry ny teny le dadany fotsy de le ankizy vavy reo zany neeritreritra hoe le zanany vavy hoe neny dada rediredy neny dada teniteny foana neny dada fa tsy marina aminay zany de niezaka reo ary tena niezaka ny ohatran'zay ozona nataon'lay dadan'zay niezaka namafa mihitsy zany hoe tsy marina aminay zany ohatran'zao taty afara nefa tsy maintsy niverina teo am'izay teboka zay pasteur hoe tena le ozony dady ty mbloqué ny zavatra fa na misy amitsika aza tafiditra anatin'ny tokantrano de misaraka mihitsy eny na misy amitsika tafiditra vita mariazy vita soratra mihitsy vita fanambadiana rava rehefa avy eo de tena tonga saina mihitsy zany lay prêt-à-pot hoe any amin'lay ozona ny tenen'lay ray aman-dreny ny fotry ty zavatra ity eo zany le namarana antsika le fandarana fariny hoe misy amitsika zanaka tsy nanao nininy tsy hoe naditra ianao tsy hoe nangalatra tao amin'ny ray aman-dreninao ianao marina fa ny tanora ve mo tsy anana fahalemena tsy anana fahalemena hoe amin'ny mahatanora azy na ohatran'izany fa amin'ny ankapobeny de tsy de hoe nisy zavatra be nataonao fa le ray aman-dreny mihitsy ozy izy ty salamy fasivy am'zato andiny fa fita amby folo ty hoe ty ozony izy de nanody azy zany ty tsy tindra fo izy ka nanalavitra azy zany tafozona taka ny lamby izy ary niditra tao akibo mitaka ny rano zany ohatrany hoe misotro rano mihitsy le ray aman-dreninao am'le manozony misy zanaka na miditra na mivoaka de ozon'le ray aman-dreny pasteur vao miditra vao mivoaka de ozoniny de vao mianina de ozoniny inona ny zavatra atao zany manoloana an'ireny zavatra ireny zay mifantanina mipetraka androany raha tsy nisy raha nisy moa zany ny fadisoana mety hoe namalivaly ray aman-dreny ianao mety hoe niady tamin'ny dadanao mihitsy ianao ny tamin'ny mamanao de tsy natana ny ray aman-dreninao de nyteny fanozorana ny zavatra voalohany am'izay pasteur de mifona any amin'Andriamanitra le olona manantona fiangonana ianao de mibebaka mifona amin'Andriamanitra faharoa raha mbola velona ny ray aman-dreninao de mifona aminy tsy mora manao an'izay fa tsy maintsy zay le izy tsy hoe zay tianao atao de hoe ho afaka amin'ny ozony ianao ho afaka amin'ny fanaratsy ho afaka amin'ny blocage sy ny fandravana non tsy maintsy miditra am'izay lalana teniny konao zay ianao mifona amin'Andriamanitra ianao de mifona amin'ny ray aman-dreninao raha mbola eo izy ao arinan'izay pasteur vao mitsofoka any am'le resaka délivrance fa araky le teneniko teo misy kazan'olona tsy nisy fahalemeny tsy nisy fadisony le izy fa ny ray aman-dreny fotsiny nanozony de ny zavatra azo atao de meza ihany raha azo atao manantona an'le ray aman-dreninao na mitia an'le ray aman-dreninao satria ray aman-dreninao foana eo na mpanompo sampy io na manozona anao io na tsy tianao io na sanatrian'izany mety ho mpamisavy any ko azy de meza ho ty azy arak'izay maizy azy zay zavatra faharoa mivavao azy ary lafa mifatelo pasteur zay tsy maintsy atao de le tenentsika hoe any anatina resaka vavaka fanafana izy ty zany tsy hoe mampianatra tokantrano izahay
hoe zao no atao raha te hifankaty, zao no atao raha te ho samy, tsy zay le izy fa resaka fanaratsy enina zay mitondra fandravana, fampotena, tsy fahavanona ny nivon'ny resaka fiainam-pitiavana sy tokantrano ary amin'ny fiainana akapobe mihitsy ity resaka ity, ka tsy maintsy miresaka tsika pasteur délivrance. Ianao zany manaraka an'ity fandarana ity, ianao ramose, ianao madame, ianao am'izao fotoana zao misy zavatra mandeha ny fiainanao, miditra ny vola fa ianao tsy sambatra, miditra ny vola fa ianao marary, miditra ny vola fa nytokantranonao mikorotana, nareo mivady tena hoe tsisy mangirana, tsisy fiainam-pitiavana vaniny zany a, tsisy firaisan'ny lasan'ny vavy zany. Za miteny aminao, aza entiny hoe za manakatao, za manambola, za manana diplôma, tsy mety amiko ny fiangonana secte sy ny sisa zay mirahalahy tsy manery anao akaty aminay, fa hoy zay hoe mila délivrance ianao, mila vavaka fanafana. Pasteur Johnny, mazava be ry ava malala mpijery zany fanazavana zany hoe mila délivrance ianao. Ny zava-misy pasteur tamin'ny herinandro lasa iny de miresaka amina rem-pianakaviana zany ny fahalalako azy hoe vehivavy anankiray petraka any ampitany ranomasina any izy, ary nisy taona izy efa nanapa-kevitra mihitsy zany niteny tamin'ilay karazana zanany aty Madagasikara hoe inona ny tokony ataoko, ndeha ho any ampitay za mpanompo sampy ohatr'izao, fa 10 taona tsy mba nisy lehilahy niditra tato tokantranoko. 10 taona akoatr'izay zany a, zay lehilahy miaraka aminy de rava 3 taona 2 taona de potike, de tena efa namoy fo ty vehivavy ty, ary le izy a tsy hoe am'le ara-pitiavana ihany le izy misy fetraika amin'ny pasteur, fa raha nampisehoany mangazay any ao andafy ao a, tena ngeda de ngeda, fa ao tsisy manao combien ny ariary ary pasteur, bloqué zany, bloqué daholo. De tena mitomany rana baba hoe pasteur tam'le zana moa izy no nitomany hoe ahoana iny nataoko, atoroy olona mahay mba andehanako, fa tena mijerevana lefa le entanao anaty tsena le mangazay, le boutique, la boutique tena hoe be da be, fa io pasteur ozy zay lehilahy miaraka amiko rava, tonga de tsisy dikan'izao de rava potika, de natson'ilay karazana zany any amoa hoe pasteur misy tantinina anay a, mba mila vavaka pasteur, de atsovo a afaka miresaka, de ay i fanapa-kevitra an'io fa ndeha ho any an'le hitanao le hoe ho any ampahita, natao ny vavaka, natao ny fifampiresany, tena tsapa mihitsy hoe nisy teny nalokiny ray aman-dreny ozona, de natonga an'le fiainan'le vehivavy tena hoe potika sarafa, tsy mahatsangana tokantrano. Itsika zany mila mitandrana io mantsy pasteur araka ny teniko tany aloha talohan'ity fandarana ity hoe tsy mitovy lay tontolo iainana am'izao sy taloha, ary tsika ray aman-dreny de mila micomprendre tsara amy zavatra ataony zanakitsika. Za fotsy zao ohatra mijoro vavolombelona hoe za zao mitaiza lehilahy be daholo ny zanako, enida de mafy tsy haiko moa fa za mbola tsy nitaiza vavy pasteur, fa renao ihany hoe mafy mafy, de ianao fotsiny zany hoe reo tsy mitondra kibo mody rehefa miditra ny trano, fa nisy vanim-potoana rehefa rereko ny fomba firesaka ny zalahy ohatrano de bandy be, de nitenen'ny tompo aho hoe pasteur andraikitrao reo, adidinao reo, inona ny zavatra tokony ataonao andreo, de rehefa ndray asabotsy zay nivavaka avy mivavaka de nampanatsoky izy 5 lasa satria ny ray efa lasa, ray zany efa lasa nanambady, de nahazavaiko andrareo ny fiainana, tena mialatsiny ho fa le fomba firesaka nareo manimbanimba sofina kely, de zaho tsy tia an'le miteny eny ampanidinana eny, ino mantsy le mavoa le ray aman-dreny eny ampanidinana eny manena an'le ankizy miresaka sy anina, de tonga de miteny hoe ty ohatr'izao ty tsy ho lasa lavitra amin'ny fiainana, jerenge ny abadony ty, mialatsiny am'le fomba fiteny, de nampanatsoko tena zay avao mba nanao reny eo amy zanako. Za zany za tsy mikapoka, tsy mitanaky fafa, tsy mandray fekibo, mety hoe tsy mamelaka ny tamaina fa mampianatra mihitsy aho hoe satria zay ny asanao pasteur, de reo ndray a ny mahafinaritra an'izy ireo a tonga ny lera tsara reo rehefa avy mivavaka, rehefa avy mianatra, fa le fomba firesaka fotsiny, de nazavaiko aminy matotsika mbola ohatr'izao de ny fahasoavan'Andriamanitra, amin'ny fitahin'Andriamanitra, fa misy resaka kely ao anatinareo tsy de mety, de nahitsiko atsipiria mihitsy, ary tokony andraikitsika ray aman-dreny zay mba hampahalala anazy hoe ity le lalana nitezaina tamin'ny fivavahany isika, dikan'izany a
zarina amin'ny lalany tokony alena ozy ny ankizy de nalehibe izy tsy miala an'izany fa nafinaritra pastera nytomany daholo reo bandy be reo tomany reo ndray asabotsy zay tena nytomany de tena hoe papa tsy hanao tsony zay aleo fa iova zay fa ny mafinaritra na de andro vitsivitsy taty arina azy de hitanao miova mihitsy hatrany ampianarana itsika ray aman-dreny mantsy pastera miala tsiny misy fotoana ny ray aman-dreny hoe le zanany mampidibola miasa fa mbola andraiky ny ao anatin'ny tokantrano de tsy samy teny an'io zanany io izy namanao zavatra tsy mety ary nefa le antony tenenantsika eto le hoavin'le taranaka mihitsy tsy haiko nahazo am pastera ia raha mandray tsara le fanazavan'ny pastera Jonia de hoe aloha tsy manozona fa mananatra rehefa misy zavatra tsy mety zany de aloha mifampiantso de mifampiresaka tsy le maniditsidiny eny le maniditsidiny eny manko torapo ary nandray le izy lasa teny mivadika ozona mavesatra fa miverina am'le témoignage-nao teo pasteur anisan'le vehivavy hoe tsy mahavanona tokantrano tsy matazona lehilahy fa misy koa lehilahy tsy matazona vehivavy tena tsara tare ary manam-bola fa tsy ataon'ny vehivavy ohatran'ireny paiso amorokady fotsiny alain'ny olona fotsiny mamy de aveo de tavela eo le rangahy me lehibe miantitra ary mieritreritra mihitsy hoe efa ty angamba ny vadiko lasa ndray de ity ny zavatra tsapako am'ireny olona tratrana ozona avy eo amina ray aman-dreny reny ny ozona de taka ny andrembe raha misy olona anankiray zao pasteur ty olona ty zao nozon'ny ray aman-dreniny de asisoany iny olona iny fotra mipitika makany aminao le problème asinareo rehefa mahatsikaritra an'izany fa misy olona nandray rehefa mirotsaka manampy azy ianao de enao koa nidiran-doza miaraka aminy misy olona rehefa ampinao de arakaraky ny anampinao an'le olona de mitombo fahasoavany ianao tahin'Andriamanitra satria zay manisy so olona de ho atavezina ozy izy ny ten'Andriamanitra zay mampisambotra amin'ny malahelo de zay manisy so ny malahelo de mampisambotra ny Jehovah zany fitahina le manome fa misy olona ndray raha vana malala arakaraky ny anampinao azy de enao koa idiran-doza miaraka aminy azoko tsara pasteur arakaraky ny anohananao azy malahelo azy ianao de izy ianao tena aloha fandefasanay vola ve ty apitana masina ty nareo ohatra mampalahelo nareo tokantranonareo mikorotana nareo sahirana fa voa nanomboka nandefa vola ndray mandeha de zavatra de mepitany aminao le zavatra problème no mitranga ka io zany pasteur mila vahana aingana de aingana io resaka fanozonana avy eo ambavan'ny ray aman-dreny diny tsara aleo ambony aleo ambany mety tena hoe ny zavatra tsy nety nataontsika de nanozona ny ray aman-dreny fa mety tsy nisy zavatra nataonao ihany koa fa le ray aman-dreny mihitsy mizatra manozona ao anatin'izay rehetrarehetra zay pasteur ka dia efa somary mamety remarque ny technicien tapitra ny fandarantsika amin'ity androany ity veloma topoka tahin'Andriamanitra daholo topoka vahaony olo andraisanao toroteny mahery zay anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo faty ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataona vahaony olo vahaony olo nandeha tantevy izy mba Jesús fa aziane yanao minu hazifa jimisi jaini atao jimyadirere anao famatuki jukambuti akurianawe sanati Jesús fa hazeniana minu azifa timisi chanyata timyadirera na famatuki tikambuti kuriana sanashi sananena Fatsi miadireni minu azi
faomenianao nie mangatafa izane kanolotsaina de matoky fambola hoavylay mana sosifa azene yanao apetrawe wamini minuminu na hatao izay tsy vitanao hatramizay azakivy fa ny tompo ale mahai sosifa azene yanao apetrawe wamini minuminu na hatao izay tsy vitanao hatramizay hazakivy fa zay sosiane mahai sanany anao fatsimiadirely mino azy faomenianao nie mangatafa izane kanolotsaina de matoky fambola